Araka ny fanambara teny amin'ny lohatenim-baovao dia niroso tamin'ny fitokonana fanairana ireo mpampianatra pikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS androany mitaka ny fampiarana ireo lalàna telo ao anatin'ny tambokaramany ireto mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CSS ireto. Nataondry zareo bambaray le izy fa tsy mba navahany akory ny enseignant chercheur sy ny chercheur enseignant izay manana ny statut particulier voafaritry ny loi 2003/008 tamin'ny 10 septembre taona 3 ao anatin'io loi io ny mikasika ny maintien en activité zany hoe rehefa feno enimpolo taona ny olona raha mangataka izy ary raha mbola ilainy fampianarana sy ny fikarohana ary ny fanjakana ny ampiasa azy dia mbola afaka misitraka an'izay zo ma maintien en activité zay le olona. Noho izany takinay zany ny famoahan'ny fitondram-panjakana na communiqué de presse na fanampim-panazavana fa tsy voakasika lay communiqué de presse ny enseignant chercheur sy ny chercheur enseignant eto Madagascar. Raha tsy zany mantsy dia ho tandindoza tanteraka ny fampianarana ambaratonga ambony miankina amin'ny fanjakana eto Madagascar satria na ny antony betsaka eo amin'ny 700 isan-jato na mahery ny olona izay mihoatra ny enimpolo taona kanefa miandraikitra ny fitarihana na encadrement na mémoire manomboka eo amin'ny master na maîtrise dia ka hatrany amin'ny thèse de doctorat. Zay zany ny antony ray voalohany. Faharoa manaraka zany dia heverinay fa misy tany tandalana eto izay fanjakana mijoro ara-dalàna. Noho izany ny takinay dia zao tsy hoe mangataka ny tombotsoa ho an'ny CSS akory izahay fa mitako kosa ny fampiarana ny lalàna manan-kery sy velona eto amin'ny tany sy firenena dia anisan'izany ny zo sy ny asan'ny mpampianatra pikaroka voafaritry ny décret 2009/12/15, 2009/12/16, 2009/12/14 ka ao anatin'izay ny indemnité de recherche mankany amin'ny retraite. Tsy ndriky manokana fa io indemnité de recherche mankany amin'ny retraite io dia efa nilokalokan'io ny ministre tompon'andraikitra ary nampanantenan'io izy masom-bahoaka tany amin'ny conseil national ny CSS no tanterahana tao Mahibahoaka Ivato ny 7 sy ny 30 ny volana janoary lasa teo. Nilaza izy fa hosoniaviko ary ho ataoko maika kanefa hatramin'izao zany tsy mbola hitanay ny profon'izay zavatra zay koa takinay hoe inona reny manakana Andriamatoa ministra tsy hanao sonia anio arrêté mba hafana mampiatra ny décret mikasika ny indemnité de recherche mankany amin'ny retraite io.